Dia fanomezavana azy rehetra indray tonga soamantsara eto amin'ny chaîne androany. Ity laoka ity zany azaraiko anareo androany fiaraha-miasa miaraka amin'ny youtubeuse anankitelo izy ity dia avelako ao amin'ny description ao zany ny lien vidéo anjareo dia manasa anareo zany hijery vidéo anjareo ihany koa. Dia ity zany ny fampianarana androany azo anaovana amin'ny andro fahavaratra harivariva izy ity noho ilay loko mena somary matromatroka. Voalohany zany dia ny fototra ny base ho an'ny lehilahy izy ity fa malaza be eto amin'ny YouTube ny fampiasana azy base dia atao amin'ny tarehy ny base zany. Mazava ho azy efa misy crème hydratante ny tarehy. Dia ity indray tsy voatery ampiasainao fa vaningarina izy ity manala ny bongbongy maso zany. Dia ity anankiray ihany koa dia base ihany koa izy ity avy amin'ny Sephora. Somary maimaina ny maso takoaka dia izay zany mampiavaka anazy ambony sy ambany maso mba ho mandimandina. Dia ny fond de teinte avy amin'ny L'Oréal ny Fauve dia ampiasaiko miaraka amin'ny cire-poudre ity zany ilay izy hametrahako an'izy amin'ny tarehiko iray manontolo. Dia hiditra amin'ny highlighter sy concealer sy avy amin'ny Maybelline izy ity. Ataoko ambany maso mba hanarona ny maintimainty ambany maso no mamoaka izay tokony hivoaka izany hoe ny eo amin'ny orona, ny andrina sy ny molotra sy ny saoka. Mifangaro tsara izy zany aloha dia rehefa vita dia asiana poudre mba tsy hifotsy ilay zavatra izay napetraka teo. Dia hiditra amin'ny bronzer tsika. Ny bronzer izay ampiasaiko dia bronzer avy amin'ny ELF. Ny bronzer dia manisy loko indray amin'ny tarehinao sy mamoaka ilay taolana amin'ny tarehy izay tokony hivoaka zany mba tsy ho vovovy ny tarehinao. Dia hiditra amin'ny pomety tsika. Pomety avy amin'ny ELF ihany koa izy ity somary ataoko maivamaivana amin'ny tarehy. Dia hiditra amin'ny highlighter tsika. Bronzer avy amin'ny ELF izy ity fa ampiasaiko ho highlighter fa somary mangirana loatra raha bronzer. Highlighter malaza be eto amin'ny YouTube fa tsy voatery ho ataonao raha tianao. Eto indray zany dia mampiasa ny bronzer amin'ny oroko mba ho fisapisaka matsokotsoko ilay orona zany. Tsy voatery ho ataonao raha tsy tianao mazava. Dia ito indray dia ny fond de teint izay nampiasaina teo ihany no ataoko ambany volomaso sy ambony volomaso mba hampivoaka kokoa ilay volomaso zany sy mba hitovy ihany ny lokon'ny ambany sy ambony volomaso amin'ny tarehy iray manontolo. Dia hiditra amin'ny maso amin'izay tsika ny base dia Urban Decay Eye Primer Potion atao ambony sy ambany maso dia asiana fard na loko. Marque palette no ampiasaina ity loko ity nampiasaina voalohany amin'ilay couleur-ny maso io zany. Dia ity loko matromatroka ity no atao amin'ny odi-maso manontolo. Atosika amin'ny odi-maso aloha izy izay vao afangaro sy ampiasaina zany. Salako izay. Dia averimberina izay mandrapahana afapoana rehefa loko anankiroa rehetra indray no atambatrisika dia ampiasa borosy fisaka dia lemana amin'ity amin'ny capsuline spray ity na rano dia mety. Dia izay zany mampivoaka an'ilay loko sahala amin'izao. Dia takosenany amin'ny sisin'ilay loko mba tsy naturel kokoa ilay izy. Dia alaina indray ilay loko matromatroka dia atao amin'ny sisin'ny maso sahala amin'izao. Dia alaina koa ilay loko somary marevadrevaka dia atao ambony izay dia avy eo mampiasa eyeliner tsika avy amin'ny Maybelline izy ity natao anaty maso zany sahala amin'izao. Dia ilay loko izay natao teto ambony teto indray no averiko eto amin'ny sisin'ny maso eto zany sahala amin'izao. Mascara roa no ampiasaina. Ny voalohany aloha zany dia
ampiasaina amin'ny dia izy indray tsy papakely amin'ny fanasiana masaka rano mandranomasy. Dia ilay masaka faharoa atao amin'ny sisiny volomaso fotsiny. Dia izany mba manome hoe mba matevitevina izany ny volomasonao. Dia ity no tena antony nanaovako an'ity fampianarana ity dia ity liquide lipstick ity. Effet mat izy ity. Izay no antony nanaovana hoe andro fahavaratra hariavariva ilay look satria somary matromatroka ilay lokomena. Mila mitandrina tsara mampiasa an'ity lokomena ity fa misy loko glissé ihany izy ity. Avy amin'ny hard candy izany izy. Dia nanasorana ny slip io dia ilay fond de teint izay nampiasaina teo ihany no anarovana anazy izany. Dia ohatran'ilay lazaiko teo amin'izay mitovy ny lokon'ny tarehy sy ny ambaniny eo amin'ilay ambaniny ohatra izany. Fa tsy concealer izany nampiasaina. Dia izay fa vita ilay look. Dia nefa mba tianareo ilay izy misaotra bitika anareo naharitra ny hatramin'ny farany. Azo adinona koa ny mijery ny videon'ny vehivavy dia manaraka indray ilay filoma daholo izy. Nafinaritra anareo ve ilay vidéo teo? Raha nafinaritra anareo dia azo adino manome j'aime na pouce en l'air dia amin'izay mba fantatro hoe nafinaritra anareo ilay izy dia manao vidéo betsabetsaka ohatran'izay ihany koa. Dia raha ohatra ka mbola tsy s'inscrire ianao na s'abonner dia manasa anao s'inscrire na s'abonner fa maimaimpona ilay izy fa tena manampy be anahy ilay izy raha ohatra ka azonareo atao izay.